Faly miarabantsika tsirairay avin-drahitra tsy te alahady maraina fa efatra amby folo ny volana aprily ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny fahasoavana sy ny famindram-pony indray amin'ity anio ity. Faliana ao anay ihany koa mizara ny ten'Andriamanitra ho anao. Lohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io ary dia hivavaka isika. Ny malala tsara ny isan-danitro atolotra ianao ny dera laza ny ajaza ny voninahitra. Saotra anao ray eo satria mbola ny fahasoavanao no mbola mahavelona ainanay, ny fitiavanao no mbola ahafahanay miaino mandrakarivanao ihany koa. Saotra ny fanahinao masina izay mitarika anay ao amin'ny lalana tsara. Ary ihany koa ankahirezo mandrakariva ny fonay mba ahafahanay mitoetra hatrany amin'ny fanarahana anao. Mitenena raha io fa voninkaino anao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao ny fitandremana ny fo. Alaina aminao bolany toko 4 dia ny 17 manao hoe tandremo ny fonao mihoatra noho an'izay rehetra tokony ho tandremana fa avy aminy no iavian'ny aina. Amen. Tena ilaina indrindra ny fitandremana ny fo. Raha tiana ny tombo tsara amin'ny fahasoavana, raha ny fo amin'ny mahafoara-nofo azy dia fitoeran'ny eritreritra tsy masina sy ny faniriana feno fahotana. Raha entina eo ambanin'ny fanapahan'i Kristy izy dia tsy maintsy diovan'ny fanahy ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra. Tsy ho vita nefa izany raha tsy manaiky ilay olona. Rehefa voadio ny fanahy dia adidin'ny kristiana no mitanjona azy tsy ho voaloto. Maro no ohatran'ny hoe mihevitra fa tsy mitaky ny fandaozana an'ireo fahotana fanao isan'andro na ny fialana amin'ireo fahazaran-dratsy namatotra ny fanahy ny fivavahan'i Kristy. Lavin'izy ireo ny zavatra sasasasany izay mialohan'ny eritreriny kanefa tsy vita ny maneho an'i Kristy eo amin'ny fiainana andavanandro. Tsy hita ao an-tokantrano ny fitoviana amin'i Kristy, tsy voalanjalanjany akory ny teny alokan'ny vavany. Matetika izy ireny no manao teny pahatezerana tsy voahevitra izay manetsika ny filana ratsy indrindra ao amin'ny fon'ny olombelona. Ary ny eo amin'ny fanatrehan'i Kristy mitoetra eo amin'ny fanahin'ny olona anankiray. Amin'ny herin'i Kristy irery ihany no ahavitan'izy ireo mitanjona na ny fihetseham-pony na ny zavatra alokan'ny vavany. Mila mivavaka mandrakariva isika mba ahafahantsika mitanjona ny fo ka tsy sahy manatona ny sezan'ny fiandrianan'ny fahasoavana fotsiny fa mangataka ny fanampiana avy aminy. Tokony anatina an'Andriamanitra mikafanam-po sy ampanetretena izay mitondra ny anaran'i Kristy. Tsy afaka mivavaka mandohalika mandrakariva ny kristianina kanefa ny eritreritany sy ny faniriany dia ratsy. Ny famolahana ny eritreritra hisaintsainana ny zavatra any ambony no hanome aina sy hafanam-po ny ezaka rehetra ataontsika. Tsy mahomby firy isika ao amin'ny ara-panahy. Tombotsoa sady didin'ny kristianina ny mampitombo ny fahalalany ny zanak'Andriamanitra mandra-pahatonga azy ho lehilahy lehibe indrindra. Dia izany tokoa ny riana. Asain'Andriamanitra mitanjona ny fo isika, mitanjona ihany koa hatramin'ny zavatra mety ho eritreretina satria avy ao amin'ny faniriana ny zavatra rehetra. Irina mba eo amban'ny fanatrehan'i Kristy, eo ambanin'ny fitoviana amin'ny mandrakariva isika isan'andro ka hiaina tahaka ny efa iray ao amin'ny Kristy mihitsy aza. Amen. Vavaka isika. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa Tompo izay manome fahasoavana, manome ny fahamarinana ary manome ny tsara indrindra avy aminao. Dia ampianaro izay mba hanana fitiavana, hanana fanetretena tahaka anao ary ihany koa ho tia zavatra mihoatra lavitra noho n'izao zavatra hitanay maso izao ka hatsapa fahomban'ny fitahianao sy tantananao hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.